Falomerabantsika tsirairay avindray tratra izao alarobia maraina fa 10 ny volana desambra izao nanao fahasoavan'ny tompo aminao ary miraro ny soa indrindra ho anao amin'ity tontolo andro ity mba ankery mba ampahirezana ary koa mba ny fiahian'i Jesosy irery ihany no andirantsika ny amofonainan'io dia vavakisika. Andriamanitra tsara indrindra izay tianay misaotra anao izahay satria noho ny amin'ny fahasoavanao mbola tsy mahalany rehetra anay, saoranay ihany koa ny amin'ny fitahianao ny amin'ireo izay efa homaninao anay ihany koa satria fantatray ary inonay tokoa fa manomana zavatra tsara anay mandrakariva ianao. Indray ny teninao izay ankehitriny dia afo azy tsy hatory amana-panahy fa efa tombotra ny andro ary indray ny fahasoavanao aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofonainantsika androany dia manao hoe ifankafantatra isika. Alaina amin'ny Korinthiana voalohany 7:12 manao hoe fa rahatsa izay dia ho fantatro tsara toy izay nahafantaranahy. Amen. Ho fantatsika ny namantsika toy ny mpianatra nahafantatra an'i Jesosy ihany koa. Mety ho simba ny bikany, mety ho simba ny fahasalamany na ny tarehiny teo amin'ity fiainana misy fahafatesany hitsangana amin'ny fahasalamana tanteraka sy ny tena mifandrindra tanteraka izy, nefa ho voatahiry tanteraka ny maha izy azy na dia ao amin'ny tena be voninahitra io aza. Amin'izay dia ahafantatra toy ny ahafantaratra antsika isika, ho fantatsika eo amin'ny endrika manjelanjelatra noho ny fahazavana mamirapiratra eo amin'ny tavan'i Jesosy izay mampiavaka an'ireo olon-tiantsika. Aneo ny fankasitrahany ireo izay namana ny nona sy nanafy ny mitanjaka ny sasany amin'izy ireo. Izao no lazainy raha namatotra ny fanahiko tao anatin'ny tsy finoana ny fahatsopana tenana dia naniraka anao any amiko ny Tompo mba hilaza teny mitondra fanantenana sy fampahirezana. Mitondra sakafo ahy ianao ary nanokatra ho ahy ny tenin'Andriamanitra ka naneho tamiko fa misy zava-panahy ilaiko, niraisinao toy ny rahalahy tokoa aho niara nitondra ny fahoriako ianao ary nanasitrana ny fanahiko torotoro sy naratra mba handraisako ny tanan'i Kristy izay nitsotra navitra ahy. Raha tao anatin'ny tsy fahalalako aho dia nampianarinao tamin'ny paharetana fa manana ray any an-danitra izay miahy ahy. Novakianao tanteraka tamiko ireo teny fikasana sarobidin'ny tenin'Andriamanitra. Noho ny aminao dia ninao fa famonjena hamonjy ahy tokoa Jesosy, tonga nalefaka sy nilefitra torotoro ny foko raha nibanjina ny sorona ataon'i Kristy ho ahy. Indro aho vao afonjo mandraka izay, ho velona mandraka izay eo amin'ny fanatrehany sy idera azy ilay nanolotra ny ainy ho ahy. Ho toy inona re ny hafalian'ireo voavoatra sy ireo izay akaikin'i Jesosy falifaly tokoa rehefa ifankahita sy fampiarahaba amin'ilay nilanjany enta mavesatra noho ny aminy. Ary ireo izay niaina tsy ho an'ny fahafinaretan'ny tenany fa ho fitahiana ho an'ireo malahelo izay zara raha manana fitafiana sy fitahiananao ahoana re ny fifaliana ao am-pony. Tena tsy ho azo eritreretina tokoa fa engany mba ho tanteraka amin'ny fiainantsika izany. Ny fandehana mipetraka dia movy ianao efa nandray an'i Jesosy amin'ny fahafianoany tokoa. Movy ianao efa azonao antoka ve ilay fanjesena izay nomen'i Jesosy ho anao. Vavakisika. Andriamanitra tsara andezan-danitra mbola misaotra anao izahay ny amin'izany teninao izany. Iriana koa tokoa mba ho voataona mandrakariva ny amin'ny fahamasinanao izahay ary ihany koa tsy hanatahotra ny amin'ny zavatra rehetra. Tsy salasala ihany koa na angatakandro andray ianao fa na vao ny fanoloran-tena isanandro izahay. Anaran'i Jesosy. Amen.
miaro